satria efa akaiky dia akaiky le fandresena dia te hanipiteny kely ho an'ny mitarika ny tolona ao amin'ny GNZ isika tanora mitarika an'izao tolona izao satria marina hoe ny tolona dia natomboky Babasy Clémence mpanao politika Babasy Clémence fa namaky an'izao tolona izao dia isika tanora ny acteur principal an'izao tolona izao dia isika tanora izany akory tsy manakana antsika andray any mpanao politika andray ny heviny efa nanaontsika hoe fifanankalozan-kevitra amin'ireo akolafika rehetrarehetra eto amin'ny firenena fa mila tadiditsika foana fa isika tanora ny acteur principal an'ity tolona ity misaotra ny tafiksika miaraka amintsika tena ilayntsika rita mihitsy hoe ohatra ny ahoana ny fanantenana velan-tanantsika tsirairay avy rehefa mipetraka tena eo amin'ny toerana nanatsonana azy ny tafika izany hoe mpiaro ny vahoaka fa tadio averiko ihany fa isika no acteur principal an'ity tolona ity maninona amin'ny teny an'izany miverimberina satria efa nisy tranga ohatran'izany teto amin'ny firenena tamin'ny 1972 nisy tanora ny tolona koa ny firenena nametra-pialana i président Tsiranana rehefa nametra-pialana izy dia tsy ny tanora tsony nandray fahefana fa i Gabriel Ramanantsoa niraisiny tafika ny fahefana tsy te hiverina amin'izay tsontsika ny angatantsika zao dia mission any Andry Rajoelina hijanona ao anatina constitution rehefa tsy mahay ny asa no filoham-pirenena dia mametra-pialana so misy mihevitra manko hoe ivadika coup d'état ty zavatra ty dia makany amin'ny directoire militaire tsy mangataka directoire militaire isika tsy mangataka coup d'état isika ny fanarahantsika hatramin'ny voalohany dia fametra-pialana ny Andry Rajoelina fialany Andry Rajoelina so tsika zany dia efa mandinika ny toyany miteny foana tsika hoe anisan'ny tanjontsika amin'izao tolona izao dia anala ireo rafitra maloto sy corrompu rehetrarehetra anova rafitra tsika zany fa efa mila mandinika koa tsika hoe indrindra ny tanora rehetrarehetra andao amin'izay hianatra anao politika satria tsy ny politika ny ratsy fa le fanaovana politika ao Madagasikara ny ratsy fa rehefa madio amin'izay ny terrain ilalovan'ny olona dia tena maniry izay any arinany hoe rehefa misy tanora mahay politika manao politika mitondra ny firenena fehiny vetivety zany zao dia mission le angatantsika fa tsy coup d'état tsy directoire militaire reresahantsika fa ny tanora no acteur principal an'izao tolona izao mba tsy ho raha latsaka fotsiny ireo namantsika sy havantsika maty ireo dia mila averintsika ho an-tsaina foana hoe acteur principal tsika mijanona ao anatin'ny constitution ihany koa isika toy ny tolona mila mailo be tsika amin'izay olona hiditra eo amin'ny fitondrana eo mila mailo be satria ny ekipan'le Ravatomanga mbola ao dia mbola misy ekipan'le Andry Rajoelina donc mila mailo tsika amin'le Parso mailo tsika amin'le Gasikara mailo tsika amin'le Laza mailo tsika amin'le Mbosa tsy haiko ny anarany iny mila mailo be tsika mba tsy hidiran'ny ekipan'le Ravatomanga mba tsy hiverenan'le Ravatomanga tsony eo amin'ny toerana eo sy le Rajoelina tsony eo amin'ny toerana eo dia tsika tsy mila dinosaure c'est-à-dire ny olona izay nanao politika talohan'izay tsy mila hiditriditra eo mila paysage madio mila an'izay miditra mila olona madio miditra eo amin'io fanjakana io mitodika manokana amin'reto ankolafin'olona ireto Gen Z Gen X Gen Y ary ny ASSDU na ny fikambanan'ny mpianatra eran'ny Madagasikara mot d'ordre soyez prudent et vigilant faly sy ny totorebika atsika teny amin'ny 13 mai tany maly za manokana tsy hanafina aminareo malokila aho eny faly amin'ny ilany fa nisy dingana ray vita fa maloka satria mbola mavesatra ny alahelo noho ny fahafatesan'ireo rahalahy maro lavo sur le terrain du combat malokila satria mbola lavitra ny lalana eto misy afatra roa ampitiavana omeko anareo Gen X, Gen Y, Gen Z ary ny ASSDU voalohany nanao fanambarana ny gendarmerie nationale sy ny hafa nanao fifonana ny amin'ireo ny OPEF tamin'ny nandatsaka ny ran'ny olona sy nandatsaka ain'olona eny kristianina isika
mandray ny fifonana saingy principe ny RGL hatram'izay ho an'izay mpanaraka ny page dia mazava hoe il n'y a pas de pardon sans justice et c'est biblique. Le pardon mitaky réparation et restauration. Rehefa ny fona i Zakaiosy dia nonerany n'izay nalainy tamin'ny fanambakana avy efa hatreny. Dommage intérêt, restauration. Donc, tsy ampy ho anay ny fifonana fa mitaky preuve tangible zahay dia ireo gendarme izay nandatsaka ny olona mila mandalo fitsarana miaramila tsy mitanila ampiarina ny loi martiale mila punition exemplaire satria ny edivana eto Madagasikara dia ilay impunité na tsy maty manota. Alors tsika tsy mandeha amin'ny fihetseposy be santimaka tsy manina nalazanareo hoe ratsy foa fa on a le devoir et l'obligation morale ho an'ireo maty ny mitaky an'izay zavatra zay fa tsy hoe tafita isika velona fa rendrika ny maty dia atao tony tsy misy ireo lareo sanatria. Je serai là pour vous rappeler cela. Restauration, réparation, justice, tsisy pardon raha tsisy justice. Donc mitaky juste tribunal militaire, mitaky loi martiale am'ireo olona reo ary mitaky punition exemplaire. No zany a tsy mandeha amin'ny santimaka. Deuxième chose ho atsika mpianatra. Zao ny combat miditra amin'ny phase anankiray ho sarotra aminareo amin'izay izy ity. Tam'le teo dia mbola fantatra hoe iry ny adversaire, iry ny ennemi ary rehefa moka ny griffe izy dia efa fantatra hoe ianareo mantsy nitanareo mantsy rehefa ao anatin'iny fotoana iny mafy be le stress le combat dia tsy maintsy aux aguets isika. Fa am'izao zavatra tsika dia tadisy relâchement zany isika. Manditsa fatavony. Le relâchement manomboka ohatrany tadovarim-barina. Attention, deuxième phase eto. Ny deuxième phase ny combat eto dia zao hoe tandremo fa ny fikendrena taminanao ny titolona ty dia fanovana rafitra ary fanovana toe-tsaina. Ny zavatra tsikaritro teny amin'ny 13 mai iny dia azadino fa manomboka zao ianareo dia hiaraka handihy mialatsiny amin'ilay terme satria tsy hitako andika anazy danser avec les loups. Vous allez devoir savoir danser avec les loups. Reto galfantsy efa miranirany toy izao ny griffe izay hahaisaotra anareo zay an'izay izy dia aveo hoe on vous remercie. Azafady ragnandria. Azafady ragnandria. Noho zany vigilance. Galfantsy reo efa zatrady ireo. Noho izany dia eto no tena terrain sarotra ho anareo indrindra. Tany amin'ny anankiray iny ekena fa mafy ny tolona fa mbola mazava ny adversaire. Fa eto olona miaraka aminao, manoroka anao, misaotra anao, dokadokanao, manindraindra anao fa miandra anao amin'ny torinao. Tadidio zay teniko zay. Tsy mbola antitra be aho kanefa mba misy expérience ihany hoe faites attention. Vous allez maintenant danser avec les loups. Olosi Jesosy indro maniraka anareo tahaka ny zanak'ondreo mpivoan'ny amboadia. Noho izany dia ty conseil de pasteur RGL. Tsy afaka manilika an'izany izy tsika ao anatin'ity tolona ity. Ça c'est sûr. Fa ity manana interlocuteur anankiray ihany ianareo. Izay manana ny fahendrena miaraka aminareo ao anatin'ny négociation. On se comprend, hein? On se comprend. Si la zavatra betsaka eto fa fantatranao tiako tenenina. Un seul interlocuteur manana sagesse ifanandrina si négocier amreto galfantsy reto. Parce que vous ne faites pas le poids, mialatsiny satria ireo olona reo efa zadra raha. Dikan'izay tazomy l'interlocuteur zay tokony ho tazomina dia izay no ahafahantsika miala ny piège, ny fandrika, ny dokadoka sy ny mety ho cadeau empoisonné tsy ho tonga any amin'ny tanjona. Tandremo fa misy tady amily an'ilay objectif.
efa tratratsika le tanjona angeza be teto. Ina le tanjona angeza be le solidarité désintéressée. Ina le solidarité fa itsika fa désintéressé tsy mitady tombontsoa zareo hoe mpivarotra kafe kely na fohy ny kafeny, mpivarotra mofogasy na fohy ny mofogasiny, fa ireto galfansy reto dia manomboka efa manao hoe tiana ministère zao na tiana tanreno efa tonga amina niveau ambony be tsika am'le solidarité désintéressé maiza manavaka izay olona intéressé écarté désintéressé. Nomena fahendrena tsika ampomeritreritra samita in'Andriamanitra tapaka.